hatramin'ny tomboan'ny fiaraha-miasany avy tamin'ny Orange Madagascar, indrindrindra tao aorianany fahazon'ny équipe nationale vehivavy latsaka 12 taona ny championnat d'Afrique australe izay totosaina tany Bulawayo eo. Dia araka ny hitantsika eto koa hitan'ny fédération internationale de tennis niezaka izay natao hatramin'ny andraisantsika ity bureau fédération malagasy de tennis ity tamin'ny assemblée générale ny confédération africaine de tennis izay natao tany Kigali tamin'ny herinandro lasa teo. Dia nomeny ny trophée zany ny fédération malagasy de tennis manamarika izay ezaka natao teto anivy fédération malagasy de tennis. Le ezaka dia reny championnat Madagascar izay natao mialohan'ny fandehanany ankizy nandray anjara tamin'ny championnat d'Afrique tany ivelany, satria tsara fantatritsika fa ny championnat d'Afrique ny championnat national zany dia azon'ny ankizytsika point afahany miady ny championnat d'Afrique any ivelany. Ny ezaka faharoa dia ny fikarakarana ny tournoi grade 2 U14 izay natao teto Antanindrazana tamin'ny volana febroary. Dia nisy ihany koa le fandefasana ireo équipe nationale maro samihafa nakany ivelany nandray anjara tamin'ny championnat d'Afrique. Ary ny ezaka farany anankiray dia ny fikarakarana ny tournoi anankiray izay atao hoe tournoi ITF U18 grade 5 izay azon'ny ankizytsika point ITF ary araka le hoe fikarakarana izy eto Antanindrazana dia tsy mila mandoa billet d'avion zany zareo ho any ampitandranomasika. Ny azo lazaina hoe ny ankizytsika junior zany dia anisan'ny tsara classement indrindra eto Afrika any amin'ny latsaky ny 20 taona. Hitantsika ao anaty zany misy malagasy tafito anatin'ny 12 eto Afrika amin'ny U14 ary hitantsika reny fa ny U12 vehivavy dia voalohany eto Afrika australe. Tsara fantatritsika fa ireo ankizy ireo tsy afaka mandray anjara amina championnat d'Afrique continental raha tsy tafiditra anaty 20 voalohany. Ka matoa zany tsy afaka mandray anjara dia tafiditra anaty 20.